fa ho an'ny ligina Analamanga kosa indray dia nanambara mazava izy ireo fa tsy ara-dalàna ny fivoriam-be izay natao satria tsy natrihan'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena sady tsy natrihan'ny ligina Analamanga ihany koa. Mitondra fanavana mikasika indrindra izay Andriamatoa Andry Ravelojona filohan'ny Analamanga Rugby. Zava-misy zany atao anatin'ny tontolo tena mampalahelo ankehitriny. Assemblée générale ny ligue no atao tsy misy représentant ligue, tsy misy représentant ministère. Dia zay zany tena mahita hoe fa tena mihoatra ny tena tokony ho zavatra ataon'ny fédération. Filohan'ny fédération no mitarika ny assemblée générale ny ligue. Dia mampalahelo zany zavatra zany. Dia mandray fepetra zareo anatin'izany rehetrarehetra zany. Efa hatrany am-boalohany nefa lazaina fa hoe voasazy ny ligue, voasazy ny section nefa niakatra tany amin'ny tribunal ange fa nitoriana zay natao daholo ny zavatra rehetrarehetra ampitonanay fefa nahazo rariny zay. Aminay dia zavatra tsotra tsy tokony fitahana ntsony pity baolina lavalava fa aloha hijoro amin'ny tena izy ny tontolo andeha hanaraka ny texte ara-dalàna. Matoa zay mampandeha zao championnat zao manana attestation de fonction mahafilohan'ny ligue ny tena retina anako miaraka amiko reto filohan'ny section navaky Medina sy filoha section Antananarivo renivohitra manana attestation de fonction ary manana certificat de conformité ara-dalàna ny délivren'ny ministère za ireo midiky zany fa ara-dalàna za ireo ary manana ny fahafahana mampanao championnat ara-dalàna. Izay ihany no lalana ahafahana mampandeha championnat zany dia fanananay an'izay zavatra rehetra zay. Tiana etoana koa no manamafy fa ny fédération dia manome lalana amin'izao fotoana zao olona manohana fédération manao match œuvre eny amin'ny kianja Maki. Tena zavatra mahagaga zany nefa tany amin'ny voaloha dia nirarana zany ary ao anatin'ny statut na ny ligue na ny fédération dia samy milaza fa tsy afaka atao ny manao match œuvre mandritra ny fifaninanana. Dia tsotra ny anay vonony zay raha misy fampiresahana ilaina ary sahako no miteny efa ela ny nangataka fihaonana tamin'ny fédération fa na ministre ary nampihaonanay tsy vonony izy mihaona. Sahako miteny aminay anao manjera amin'izao fotoana zao fa nara-pitso ary dia vonona eo aminy ary vonona eo aminy aloha anao vaky batsilana zay mahalona mpanao gazety mahalona pity baolina lavalava rehetra entina membre ligue entina membre fédération aloha mba eo zay sy filoha fédération mba hangatany fanazavana zao fandikan-dalàna sy fanapotena tontolo rugby atao zao. Zay atao Analamanga rugby dia tsy anaiko fanapotena ny rugby na amin'ny endrik'inona na amin'ny endrik'inona ary matoa zao zavatra zao totoso feniboka tamin'mena na misy ny championnat national final ny foot any Mahamasina na misy ny fitadiavam-bola fanapotena ny rugby amin'izao fotoana zao atao eny amin'ny kianja Maki tena tamin'mena tonga foana fanohana ny rugby aminay dia tsotra porofo mivainga zany fa mandroso ny rugby tafaritra Analamanga. Ara-dalàna ny section anankiray na ny ligue anankiray dia fananany attestation de fonction sy fananany certificat de conformité averiko ihany izy no filohan'ny section vaky Medina manana certificat de conformité sy attestation de fonction ara-dalàna. Dia tsotra be tsy misy olona hafa tokony apetraka ary ny assemblée générale zany rehefa tsy atrehan'ny ministère dia mitovy amin'ny tsy misy assemblée générale ligue tsisy membre ligue na iray ary ao anatiny aminay zany tsy mitombo.